Falmerabatsika rehetra izay tonga eto amin'ity andron'io ity a. Dia misaotra ny tompontsika mbola manana fotoana tahaka izao indray iarahana. Falainy koa miaraba izay manatrika amin'ny alalan'ny tambazotra na Facebook na YouTube zany a. Manonona ny fiadanan'ny tompo a amintsika tsirairay avy. Amen. Misaotra ny tompo isika ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay mbola ataony a, ny amin'ny fandaminany rehetra satria tsy zavatra tonga ho azy zany a ao anatin'ny fiainantsika io a, na zay takatra fotsika, na zay takatra ny saitsika, na zay tsy takatra ny saitsika, dia tsy isy tonga ho azy daholo reny fa ny tompo no mamela ny reny hitranga. Amen. Dia raha afaka miaona eto ianao anio a, dia tsy tonga ho azy zany. Lazao kely ny akaikinao, tsy tonga ho azy sika tafiaraka eto hoe. Amen. Amen. Dia zao a, manasanao mba tena hifantoka ao amin'i Jesosy, fa tsy hifantoka amin'ny zavatra hafa izay mety haintsika any ambadika any, sy izay mety hita amin'ny masontsika, fa tsy reny ny antondiantsika eto. Amen. Tsisy tonga mihitsy hoe zany dia mba ho any an-tsahamanitra hiaino an'ilay feo manodidina manelingelina iny. Tsisy tonga mihitsy hoe zany mba te any an-tsahamanitra mba hita ilay ankizy kely mandehandeha ny reny ny tena tiako reny. Dia mandehandeha manelingelina reny mahafinaritra. Ka raha tsy izay ny antondianao eto a, dia tsy izay ny fatoanao. Amen. Azao kely namanao hoe tsy reny ny antondiantsika eto hoe dia efa azonao hoe inona le reny a, so dia hoe zavatra hafa indray fa izay fandehan'ilay izy. Androantsika dia ifampizara mikasika ny fiainantsika ao anatin'ny tontolo fanompoana an'Andriamanitra. Tena amin'ny ankapobeny mihitsy a, mba ampatonga antsika ifantoka hatrany amin'ny fiantsoana izay niantsoan'Andriamanitra antsika, ahatonga antsika tsy hijery arak'izay fitrangan-javatra, fa hijery arak'izay ao ambadiky ny zavatra. Ozy izy misaotra masina any amin'ny boky Samuela voalohany any a, rehefa niantso an'i Samuela Andriamanitra hoe i Saoly dia efa nilaviko tsopanjakan'i Israely. Koa mandehana ianao makany Betlehema, misy lehilahy atao hoe Jese, dia atsoa io lehilahy io, dia angony ny zanany, fa ray amin'ireo no ataoko ho mpanjaka ho Sôlôsôly. Tantara kely aminao ny tantara hoe ao anatin'ny tantarany asan'ny apôstôly ao izy mitantara anareo razambe an' Jesosy Kristy. Dia ao anatin'ny tantara ao izy dia manamarika anareo olona, miresaka mikasika anareo olona izay manamarika ny tantara any amin'ny testamenta taloha, ary miresaka kosa izy anareo olona izay toa nandalovana fotsiny. Ary anisan'izany olona nandalovana fotsiny zany dia i Saoly mpanjaka. Rehefa mijery ny tantara ianao amina fomba fijery tsy mivantana, amina fomba fijery manomboka mikaroka sy mieritreritra hoe inona ary ny tian'Andriamanitra ho tanterahana, ary inona ary ny planin'Andriamanitra, manomboka mijery ianao ao ambadiky ny zavatra hita maso. Satria izay mihitsy ny tantaran'ny Saoly sy Davida. Ozy izy misaotra masina laza rehefa nomboka hiantsony an'izay ho solon'ny Saoly Andriamanitra. Tena lahatra teo anatrehany Samuela ireo zanak' Saoly 7 mirahalahy, raha tsy diso. Dia nentina teo anatrehan'ny Samuela Eliaba. Eliaba dia le lava ventre ranjanana, lava tsara, tovitovy amin'ny Saoly ihany. Fa ozy izy Andriamanitra laza, tsy io no novidiako, fa tsy mba tahaka ny fijerin'ny olona, ny fijerin'Andriamanitra, fa ny olona mijery izay miseho ivelany, fa Andriamanitra mandinika ny fo. Raha tsorina dia zao, Andriamanitra ny olona mijery izay hita maso, ny olona mijery izay fitrangany
avy hatrany fa Andriamanitra mandinika ny tsy hita maso. Ny olona anankiray, tsika olombelona raha vao tonga dia mijery zavatra anankiray dia zao manome fomba fitsarana voalohany, première impression, mitranga zavatra anankiray tonga dia mivoaka ny conclusion loza. Mitranga zavatra anankiray tonga dia mivoaka ny conclusion tsara be, mahafinaritra be, tsara tarehy. Mijery endrik'olona anankiray, izy aloha vao jerena tonga dia olona quelqu'un de confiance. Tsisy ninina fantatritsika akory mikasika n'iny olona iny. Tsy fantatry taiza iny niteraka, tsy hay hoe ohatrany ahoana ny tantarany, tsy hay hoe nanao iny izy talohan'io fotoana io. Fa mijery endrika ivelany fotsiny tsika, tonga dia miramirana ny endrika. Tonga dia fomba firesany ohatran'izao ka, izy tonga dia sarika be ka, izy tonga dia mahafinaritra be ka. Vao miresaka amin'ny olona anankiray fotsiny, miavonavona. Tsisy ninina fantatrao momba azy tsisy ninina hainao fa tonga dia fehezanteny voalohany nivoaka ny vavany tonga dia ozy ny hoe tsy dia voaka fa miavonavona. Miavonavona ka. Ohatry ny manambombony tena be zany. Ohatrany tahakan'izao, ohatrany tahakan'izao. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Ny olombelona manana fomba fijery, manana fomba fisainana. Tonga dia izay mitranga eo dia manaraka an'iny ny fomba fisainana. Manaraka an'iny ny fomba fiatrehany zavatra. Ilay olona anankiray ato indray mahita ny endriny izy, tsy maty kololo. Efa hatramin'ny voalohany, miandrikendry-toana fotsiny izy amin'io zany. Vao misy pepin amin'izay ataon'io, efa hatramin'ny voalohany, tsy le maso, karapilo. Fa raha le anankiray izay nananao impression, première impression tsara, mety mba hanina fotsiny kosa nga kosa dia voatery ohatran'izay le izy, fa mety ny fomba fijerinareo kosa ny ohatran'izao hoe. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Ny olona mijery izay miseho ivelany. Fa Andriamanitra mandinika ny fo, Andriamanitra mahita ny ao ambadika. Roa taona monjany nanjakan'io Saoly io teo Israel. Roa taona. Nofidian'Andriamanitra izy mandehana ianao Samuel andana mandehana dia misy olona iona aminao, avy vidy omby sa avy naka omby sa nandroaka ny omby indray sa nanina tonga dia hosorotsotsontsotro zao. Nahita ny Eliaba indray Samuel, tonga dia ozy izy Samuel, ity tokoa no nofidian'i Jehovah. Ozy Jehovah ny teny tsy za mihitsy mifidy an'io fa ianao. Fa tsy mataka fijerin'ny olona fijerin'Andriamanitra, fa ny olona mijery izay miseho ivelany. Fa Andriamanitra mijery ny fo. Andriamanitra mijery ao anatiny. Androantsika hianatra ny fomba fijerin'Andriamanitra. Amen. Satria ianao zanak'Andriamanitra. Amen. Ka mahazanak'Andriamanitra anao, dia ny fomba fijerinao dia tsy tokony ho tahaka ny fijerin'ny olona, fa tahaka ny fijerin'Andriamanitra. Amen. Zay ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika. Ny atao hoe zanak'Andriamanitra ingy, ny atao hoe fanahin'Andriamanitra ingy, fomba fisainan'Andriamanitra. Azonao ve zany? Ny atao hoe fanahin'Andriamanitra dia ilay fomba fisainan'Andriamanitra. Ka ilay fomba fisainan'Andriamanitra dia ilay tsy mijery arak'izay fisehon-javatra, ilay tsy mijery arak'izay fomba fitrangan-javatra, fa mahita ao ambadiky ny zavatra mitranga. Inona ny zavatra mitranga ao ambadiky, inona ny zavatra konokonon'Andriamanitra ao ambadiky. Ary rehefa fantatra hoe inona ny zavatra konokonon'Andriamanitra ao ambadiky, dia miadana ny fonao. Ny olombelona ozy ako amin'ny akabeny, amin'ny maha olombelona azy, dia mametraka ny reaction ny rehetrarehetra, ny fomba fihetsiny rehetra, ny fomba fisehoany rehetra, ny fihetsem-pony rehetra arak'izay hita sy miseho mivantana. Zay ny fomba fanaony. Arak'izay, misy manome zavatra tonga dia faly izy. Tsisy ninina mihitsy analizina inanina fa misy manome zavatra dia faly izy. Fa Andriamanitra tsy tahak'izay. Misy tantara amin'izay ifampiresantsika ao anatin'ilay izy. Tao anatina andro vitsivitsy dia tsaroko hoe taritin'ny tompo ao anatin'izay fifampisarana izay. Misy rahalahy tany Antsirabe izay dia misy rahalahy mitantara problema. Ohatran'izao ny problema, ohatran'izao ny olana.
misy trangan-javatra tahaka izao, tsy ho tantaraiko be le izy. Fa tonga dia le conclusion an'le rahalahy sy ny fomba fijerin'le rahalahy no resahako. Hozy izy ny rahalahy hoe, ohatran'ny hoe rehefa mijery ianao, dia tahaka ny misy zany atao hoe esprit de blocage. Misy ve zany pasteur hozy izy? Misy ve ny esprit de blocage? Zany hoe misy ve fanahy manaka-javatra, manakana zavatra. Misy zavatra ataonao dia tsy mety ty. Manao an'ity indray ianao dia tsy mety io. Manao an'izao indray ianao dia tsy mety ty. Zay ataonao ohatrany tsy mety daholo. Ianao nefa tena manana antoka fa zanak'Andriamanitra. Ianao nefa tena manana antoka fa misy fanahiny izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty velona ao anatinao. Anefa zay ataonao toa tsy mety. Anefa mijery fiainan'olo-kafa ianao, na gentlisy, na pino, toa mety. Fa ny ianao zanak'Andriamanitra, toa tsy mety. Ny ianao mpanompon'Andriamanitra, toa tsy mety. Lasa amin'izay le l'homme qui regarde ce qui frappe les yeux, mamoaka conclusion, inona ny fampianarana hozy izy ny olona? Esprit de blocage. Inona ny fampianarana hozy ny olona? Misy-ozona amin'ny fiainanao. Zany ny système n'ireo fivavahana ireo amin'ny alalan'le ce qui frappe les yeux, satria fata fa ny olombelona dia taitaitra tahak'izay. Fata fa ny olombelona dia mora impressionnena amin'ny zavatra hitany maso, ary mora mikorotana amin'ny alalan'ny zavatra hita maso, ary milamina ihany koa izy amin'ny alalan'ny zavatra hita maso. Menao hanina kely fotsiny tonga dia miova le ny andala zay fa presaka hoe iana vao mihinana le notamine, mbola tsy levina akory le notamine, dia ozy izy mahazo aina zany. Teo izy maloiloy, na telo ny notamine 5 segondra vao eto le notamine eo. Mbola eno mavesabesatra atao amin'ny tenda-ato, izy ireny mantsy le pilule ohatra ny pilin'omby reny, mavesabesatra ireny mbola eno eto. Dia fa ozy izy io mahazo aina, mbola tsy nahazo vatany akory. Zay solution avancé-ndra olombelona. Tonga dia zavatra ohatran'izany dia impressionné ny olona. Za zanak'Andriamanitra rehefa nateraka indray dia zavatra mila fantatro sy mila fantatrao dia zao: ny fiainantsika tsy tahaka ny fiainan'olombelona tsotra. Na ny mahazo atsika ary mety mitovy amin'ny mahazo ny olombelona tsotra. Zay aloha dia aoka zava. Jesosy tsy nampanantena mihitsy hoe rehefa miaraka amiko ianao dia tsy mahazo anao zay mahazo ny olombelona rehetra. Tsy zany mihitsy ny tenin' Jesosy ary dia milaza hoe eto amin'izao tontolo izao no fahoriana. Midika zay zanak'Andriamanitra dia mety mahita fahoriana. Fa tsy hoe zanak'Andriamanitra dia maninona? Milamina amin'ny fiainako. Tsy hoe zanak'Andriamanitra dia maninona? Tsisy fahoriana. Ny sakanan'i Jesosy daholo. Misy an'ilay sary anankiray iny any Facebook any dia mandeha olo ilay zanak'Andriamanitra dia eto Jesosy miaraka amin'ny ampiny amin'ny sakana an'ilay flèche rehetra. Manidina flèche avy amin'ny devoly. Tsisy mahazo azy. Fomba fijery diso zany. Ny fomba fisainan'Andriamanitra tsy tahaka izany. Andriamanitra mihitsy ny namelan'ny Joba ho voa. Fa jereo ny zavatra ao ambadiky ny fahafoazan'ny Joba. Zay manomboka miresaka amin'izay tsika ilay zavatra ao ambadika. Ao ambadiky ilay hita maso. Ao ambadiky ilay zavatra mitranga. Andriamanitra no mamelan'ny Joba ho voa. Eo zany mila manana antoka tsika fa rehefa tena any Kristy marina na marary ara, Andriamanitra no mamelay. Toa tsy sanareo milaza e. Non, le izy tena hoe misy zavatra nampianarina antsika. Misy zavatra nampianarina antsika tonga dia hoe voaretina dia devoly. Vao problema dia devoly. Vao zao dia devoly. Ka androany mila fantatrao, androany mila azonao, ary azonao fanahinao fa tsy azo sainao fotsiny. Fa raha azo sainao dia zao mahazo zao fampianarana zao ianao dia manaiky, dia mahazo fampianarana hafa mikontre an'izay indray ianao dia ozy ohatran'le tatsiko loatra ny tsy diso e. Fa rehefa azo fanahinao ilay izy dia mianoka amin'izay ny fanahinao dia misy fifaliana, misy fiadanana ao anatinao amin'izay zavatra hatrehanao. Amen.
rehefa ny Kristy ny olona dia ho ampelantanan'ny Kristy ny fiainany, tsy ho ampelantanan'olombelona. Zay le afatritsika tamin'ny herinandro. Jehovah mpamonjy ahy, ao nantoenozy izy, tsy atahotra inona kay ny azon'ny olona atao amiko. Tsara be ngiza ny afatra zany. Jehovah mpamonjy ahy ka tsy atahotra inona kay ny azon'ny olona atao amiko. Tsisy ninona azon'izaniza atao amiko rehefa Jehovah no mpamonjy ahy. Rehefa Jesosy ny velona atao anatiko, tsisy ninona azon'izaniza atao amiko. Fa ny zavatra rehetra izay mitrango amin'ny fiainako dia misy zavatra ao ambadika, ao amin'ilay tsy hita maso. Ny zanak'Israely raha lasa nabavy rehefa nentin'Andriamanitra nivoaka an-tany Egipta. Mbola tsy any aloha, loza folo aloha resako aminao. Nanao loza Andriamanitra. Raha ny fomba fijery amin'ny maha-olombelona tsotra, dia azon'Andriamanitra atao ve ny namoaka ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny famahana olana ray fotsiny? Azony e? Inge tsotra be, ampatoriana fotsiny Farao menakavy. Omena fanafody fampatoriana fotsiny izy menakavy miaraka amin'ny miaramila. Asaina matory 24 heures izy lasa ny olona. Taitra aveo izy lasaizany andevo, vabaibay volamena, tapitra. Andriamanitra veritsika rehetra. Toy izy fiainana ka, efa votsitra zay fa dia any zany. Be dia be ny moyen azon'Andriamanitra natao, sa tsy marina zany. Fa ny loza folo dia misy an'izao teny zao ambadiky ny loza. Saoana. Nalevany aloha le rano mivadika raha, zay voalohany. Rano mivadika raha. Dia rehefa aveo nandeha ny loza manaraka. Sa faharoa, tsy haiko ny faharoa ngamba iny rano mivadika raha iny fa voalohany ohatran'ny Biblia. Faharoa rano mivadika raha. Fahatelo, saoana. Miala avy any dia niditra tao an-dapa. Dia rehefa niditra tao an-dapa dia tsy vita n'ilay omby asy ny Farao intsony nanao saoana. Fa hatrany anaty vilanin'ny Farao misy saoana. Zay loka rehetra nandrahoana zany misy saoana daholo, mba eritrereto zany zavatra zany. Ianao mba nieritreretra hinany anakisoso ravitoto ka nisy saoana anankidimy tao anatiny. Tsika rehefa sahirana be rehefa misy an'le kadradraka sy kalalao anaty didisy kafe, neny Farao isaky ny mihetsika saoana. Nanomboka ohatry ny hafahafa Farao ohatran'ny tsy mety, ohatran'ny tsy normal dia andana tsy Mosesy. Avia ty Mosesy, inona tsara le problema nareo? Andeha nompo anjeo mandehana raha nga marina. Tena ohatry ny hafahafa ty mandehana. Fa ny arivan'iny dia zao ny afatra Jehovah tamin'ny Mosesy. Zao ho amafisiko ny fony Farao. Jerenao tsara, tsy olombelona manamafy fony Farao. Tsy devoly no manamafy ny fony Farao. Lazao kely le namanao tsy devoly no manamafy ny fony Farao. Androany zany tena mila vaksiny contre devoly mihitsy mba tsy hivoaka vavantsika lafo zany devoly. Allo zany ho an'ny hafa, amen. Allo tsika tsy zany langazintsika devoly lava io. Zany nahita mihitsy misy olona manana listana devoly. Reto avy ny devoly mila fantatra atao inona zany. Misy olona mianatra manongana momba ny devoly ary nasiany anarana mihitsy hoe démonologie. Nakamaroan'ny olona tsy mahalala zany ary tsy mahay manoratra an'izany akory. Ahoana tsara dominologie? Dominologie izy teo, domino. Fa misy olona mahay an'izany, dia misy olona mandahatra an'izany. Fa zasenao tsy mila démonologie. Satria maninona? Jehovah manamafy ny fony Farao. Tsy olombelona manamafy. Ozy izy Farao alefako nareo. Fa ozy izy Jehovah, non. Tsy alefanao zany ny olona. Jereo le tantara. Manomboka manokatra sainao Andriamanitra. Andriamanitra no manao amin'ny Farao? No. Ny olona tsy miminina. Ny zanak'Israely tsy mitaraina ary miresaka amin'ny Mosesy. Tena ianao mihitsy ny diso amin'izao toe-javatra izao. Fa noho ny aminao namafisy ny Farao avy roeny ny fanompony. Nefa ny asa briky tsy maintsy atao. Tsisy manamboatra sakafo tsony zay. Fa sady manao sakafo no mitady milolo no manao ny asam-briky. Taloha ina moa mololo fotsiny ihany. Dia ny briky ataonay.
dia mavita ny asa zao lasa mitady briky dia lasa mitady mololo, mitombo ny problema, mitombo ny ady sarotra, mitombo ny manahirana. Iza ny ao ambadika? Jehova. Israely ato mametsiny amin'ny Mosesy. Ny kristianina ty ambadika mametsiny ny devoly manao sao, devoly manao sao. Mais qui est derrière? Monsieur Jehovah ny ao ambadika. No azomony ny fon'ny Farao. Tsy avelako indray ny Israely ivoaka. Loza fahatelo sao. Miditra amin'ny loza fahaefatra, tsy haiko namoka ngamany izay. Aispitso sisa rehetrarehetra. Lasa amin'izay Jehovah maneraka amin'ny Mosesy. So tenenina amin'ny Farao, ho ambarako aminy sekreako. Efa manina izy nataoko an'izao. So tenenina aminy Israely zay ho Jehovah. Raha nikasy tanana anao dia tsisy tavela teo anatrehako na ianao na ny vahoakanao. Fa ny ampaharetana anao dia anehoana ny voninahitro manerana izao tany izao. Lay zavatra ao ambadiky ny tamaso. Ny tamaso dia Farao bokona be. Ny tamaso dia Farao tsy mihotsina amin'ny mirakla ataon'i Jehovah. Tsy mihotsina amin'ny famaizana. Fa mbola miziriziry foana dia aninona moka alefaso tsy matahotra tsika. Lalitra atraisy. Feno tapomosy atao aminay. Aispito, efa misy ny courant, efa misy ny afo, ampiretina, atao an'izao. Zany nge zavatra mitranga ao anatin'ny fiainantsika. Ary tsika amin'ny fomba fijery maso olombelona. Iza ny divantsika? Patron. Iza ny divantsika? Ny olona manodidina antsika. Iza ny divantsika? Ny olona ao an-tranontsika. Nefa iza ny ao ambadika rehefa Jehovah mitondra fiainanao? Jehovah ihany. Zinge milaza izany no mitantany. Izany no mitrotro anareo. Sa ifampizarany izy Satana. Mba trotroko kely androany terapia tsy trotrona indray. Zany ve le fanambaran'ny Baiboly? Trotroko kely izy androany. Alevako any aminao rapitso. Koraha tsy zazatsy tiany izy teko. Zany no nitrotro anareo. Mandra-pahantotrareo. Za mbola ikarakara sy sahirana ihany. Fa zasenao mila mahita ao ambadika lay toe zava-misy. Ao ambadika lay zavatra mitranga. Ao ambadika lay zavatra miseho. Mila mahita sika mba amboarina kely ty fil ty afindrery azafady. Fa raha vao tsy mahita isika ao ambadika zay zava-misy sy zay zavatra miseho izay, dia inona ny zavatra mitranga? Mimenomenona isika. Mitaraintsika. Manometsiny olona isika. Dia miteny isika hoe fahoana. Fa inona mitranga? Zay ny fampizarantsika androany alay fomba fotserina Androany tsika ifampiresaka. Fa ninona zavatra mitranga ao anatin'ny fiainanao dia tsy io ny zava-dehibe. Amen. Marary ianao tsy mety sitrana, tsy io ny zava-dehibe. Afaka nino an'izany ve ianao? Sa tsy afaka nino an'izany? Sa mbola misalasala foana hoe misy asany devoly? Sa mbola misalasala foana hoe mpamosavy? Sao. Za tsoroko aminao, za tsy matahotra an'izany resaka zany. Nisy fotoana zay nandeha natory tamin'ny Moramanga dia le trano io hôtely le izy zany, fa le tompony, za tsy mahalala resaka an'le izy, fa tompon'le hôtely zany dia malaza zany rehefa natao fa adiadiana hono hoe mpanao an'izao. Atory tao Andriamaka, niaka tamin'ny rahalahy anankiray. Rehefa niaraka natory tao dia izy tsy mahita tory amin'ny alina. Fa tena eny ny atakin'le fanahy. Za mihaisona be mihitsy. Na hoe tsy naheno ninona tamin'ny alina, tsisy ninona eny koa. Natory dia vita. Za rehefa an Jesosy Kristy, tsy ny maha-pasteur, tsy ny maha-panompon'Andriamanitra, fa mahazanak'Andriamanitra. Zao lazay sotra masina, velona sy mahery ny atao anatika. Tsy fanahosany ao anatika, fa fanamahery fitiavana ary fahonana ny tena.
fa nazy nanangana an Jesosy Kristy tamin'ny maty no manjaka atao anatiko ato. Ka zay toe-javatra mitrango ao anatin'ny fiainako ao, tsisy idiran-devoly zany. Ozy izy Jehovah niresaka tamin'ny Farao ary nanambara amin'ilay zavatra ho ambadiky ny hita-maso. Manina ny asiako loza folo mba ho fantatra manerana ny tany rehetrarehetra fa Jehovah no Andriamanitra Israely. Ho ampahafantarina, zany hoe raha loza ray, zany hoe raha napatoriana izy araka ilay resakitsika tamin'ny voalohany. Chance fotsiny zany natafavoaka ny zala. Afaka sendra fotsiny mba tsy azoko iny. Somary sarotra moa manazava an'izany hoe ahoana moa zany hoe miara-matory daholo moa zany fa zay zany natory izy dia vita, samy vita, tsisy mirarahana zany. Fa jereo mihitsy ilay nataon'Andriamanitra no teteziny loza folo mandra-pahatonga any amin'ny fahafatesany lamatory rehetrarehetra ao Egipta. Inona ny antony? Mba halaza manerana ny tany. Fa Jehovah miaraka amin'ireto Israelina ireto. Ary ny conséquence an'izay, tsy nila niady taman'olona zany zanak'Israely. Ny Amalekita ihany ny fahavalo nandritra ny 7 taona, tsisy hafa. Dia hozy Jehovah niresaka hoe niadin'i Jehovah amin'ny Amalekita tsy tapitra ny mandra-pamatin'ny masoandro ary effectivement tsy nety ripaka mihitsy ny Amalekita tao Israel. Efa mena chance anankiray Saoly amony ny Amalekita, zay mantsy ilay tantara teo, nasaina ny vonoany Saoly ny Amalekita. Miaraka amin'ny ondry amanosy sy sisa rehetra, fa ina nataony Saoly, nataony babo mpanjaka ny Amalekita. Dia ny ondry matavy rehetrarehetra sy biby tsaratsara rehetra ny tazominy daholo. Hozy izy Samuel niresaka, nitanterahanao fa zay niteny Jehovah, tena nitanterahako, ka inona zany ondry mibarareko zany? Le ondry nitoroka be lainga zany. Ny Amalekita irery ihany no fahavalon'ny Israely. Vokatry n'inona? Vokatry ny loza folo. Tapitra loza folo, lasa ndray ny Israely, falifaly ery nideran'Andriamanitra misaotra Tompo, vita tokoa tafavoaka amin'ny tany Egipta. Miditra eo amin'ny ranomasina mena amin'izay, Exodus 4:12. Tonga teo ndray, ahoany ty atao? Aty amin'ny ranomasina mena mba nentin'Andriamanitra, mba nafahany ihany dia ataony faty eto. Tsy tapitapitra zay, netsehan'Andriamanitra jereo mbola izy ihany manetsika ny Egiptiana navany tairany taony ndray, mandeha any, nanao maninona ny avelany andevo, mandeha any. Ore olona tsy devoly inginy nanao an'izany. Tsy ny devolin'ny Egiptiana nanao an'izany, tsy ny Andriamanitra ny Egiptiana nanao an'izany, tsy olombelona nanao an'izany, fa iza nanao an'izany? Jehovah Andriamanitra. Mandehana, zay tininako anao, rehefa zanak'Andriamanitra ianao, zavatra mitranga ao anatin'ny fiainantsika io, misy Andriamanitra re ao ambadika. Aza omena olona zany ny fiainanao, aza olona zany ny atao responsable amin'ny fiainanao. Responsable amin'ny mahavoanao, responsable amin'ny fitahinanao, responsable amin'ny fahazoanao zavatra. Dadatoanay tena nkarakara izy, tena solondray mihitsy ho misoran'Andriamanitra ny amin'ny fisiny, fa tsy izy no inona. Fa le ao ambadika no zava-dehibe. Manomboka androany tsika mila manana fomba fijery hafa amin'izay, lay ao ambadika. Mitranga zavatra ao anatin'ny fiainanao, voaroka amin'ny asa ianao, iza ny ao ambadika. Iza ny ao ambadika. Oza teo marary ianao, iza ny ao ambadika. Tsy manana le fomba fijery malagasy tsony, ny gasy ny tsy maty raha tsy nisy namosavy. Tsisy ninona manjo azy zany, tsisy an'izany, tsisy tsatoka, tsisy ninona io fiainana io, misy nanao foana zavatra rehetrarehetra. Vao marary dia nisy nanao zany, fa tsy izay intsony za manomboka androany. Ary tsy izay intsony manao manomboka androany, fa iza ny tomponantoka amin'ny fiainanao? Jehovah Andriamanitra. Andriamanitra ny maniraka ny Farao mandehana enjeo reo. Satria maninona? Tia no faranana amin'izay ny tantara Farao sy ny miaramila sy ny soavaly mpitangina azy mba ho tantaraina manerana ny tany ny voninany. Ary rehefa mitantaraina manerana ny tany ny voninany, dia ozy ateo nanaka natoe-javatra be dia be, raha tsy nisy ny loza niady foana ny nataon'ny Israely mandra-pahatonga any amin'ny tany Kanana. Niady mafy foana, nanao zavatra sarotra foana, niatrika problema foana, fa noho ny amin'ny loza folo izay nampimenomenona n'izy menakavy.
noho ny amin'ny farao izay nanenjika an'izy menakavy noho ny amin'ny ranomasina mena izay nisokatra teo anatrehany. Dia afaka niatrika an'izay tokony hatrehany izy. Afaka niala teo amin'ny karazana problema maro isan-karazana zavatra mitrango anatin'ny fiainantsika io. Sasy ianao tsy matakatra. Fa ho ambadika an'io misy zavatra eviten'Andriamanitra be dia be mihitsy. Misy zavatra amboarin'Andriamanitra fomba tsy takatra ny saina fa fisainantsika fohy loatra. Fohy loatra dia tsy mahita fa opportunité fotsiny zavatra rehetra. Tadinao izay teny ray izay manomboka androany, opportunité fotsiny. Ay teny roa kaikany. Opportunité fotsiny. Lalana fotsiny ihany io zavatra mitranga io. Tsy manambola ianao androany, lalana fotsiny ihany. Averiny kely hoe, lalana fotsiny ihany. Zay ndika le opportunité fotsiny. Lalana fotsiny. Ary rehefa takatry ny fanainao, raha takatry ny sainao fotsiny zay, dia ianao mivavaka lalana fotsiny ihany ty Jesosy. Afaka tsasakadiny ianao memenina indray. Afaka adiny ray ianao mitady izay omena tsiny indray. Ary rapitso ianao dia hitady indram-bola indray. Za tena mampahery atsika tsirairay rehefa makatakatra tsika Andriamanitra ambadiky ny fiainantsika. Aza mandendeha mindram-bola izany intsony. Tonga dia resao mihitsy izy tompo ianao ny ambadika an'io. Za tsy indrakindra zany. Tsy tsika be ampopo be makaiza akory. Tsy resaka ampopo le izy. Fa tena resaka fatokisana n'Andriamanitra mitondra fiainantsika mihitsy ny amen. Andriamanitra miazona ny zavatra rehetra. Andriamanitra manatanteraka ny fomba fijeriny ary misy zavatra izay tsy takatra ny saintsika. Tsy voatery ho haitsika daholo le fomba fijerin'Andriamanitra fa fantatritsika au moins lay esprit anaovan'Andriamanitra azy. Fa io tantara ao anatin'ny Baiboly io, opportunité fotsiny ihany. Ny mirakla rehetra izay toa hitantsika, ny olombelona mijery izay miseho ivelany dia faly be ny amin'ny mirakla izay ataon'i Jesosy. Fa opportunité fotsiny. Jaona toko faharoa, nanao fahagagana izy mikasika ny divay. Kasika ny divay. Tavoarangeza be, fanasatanana. Dia rehetra tsara le fomba fisainana, izy tsy vaky loha mihitsy hoe rano fanasatanana nge mba rano sotro ranga avadika rehefa madika iny. Fa rano fanasatanana, siny be anaky enina angambany izy iny sa firy tsy fantatro, 100 litres ny kapasiteny anankiray. Ino ny tonga dia hoeto siny, fenoy rano, tivozy amin'izao, nararaka, tivaika iny tao anatiny. Ny olona rehetra izay manana fomba fijery, ivela amin'ny fotsiny ihany. Mivantana fotsiny ihany, izay tsy mahita fa tsy lay mitranga, sy lay miseho ivelany. L'homme qui regarde ce qui frappe les yeux, dia mahita tsotra fotsiny. Tsara be le divay. Ahoana izao fomba fanaonao zao? Ozy izy lay tompo fanasana. Rehefa nirehasaka tamin'ilay mpandahatra tamin'izany zany dia efa nisy an'ireo organisateur na mariazy ireny. Dia ireny organisateur ireny zany ny système dia zao hoe alefa aloha ny divay tsara, rehefa mamy ny olona dia aroso amin'izay ny ratsiratsy. Satria rehefa mamy dia efa tsy mahalala, efa miraikitra ny lela dia misozo. Fa le mbola tsy mamy iny mahafantatra go tsara ohatrany tsy dia tsara zany divay ale fanasana zany. Fa rehefa mamy izy efa tsy mahalala an'izay tsony tonga dia alefasona amin'ny tapoka rano atsasany alefaso. Tsisy mahalala tsony efa mamy be ireo. Dia ozy izy ilay mpandahatra, ozy izy ilay tompo fanasany, ianao efa nitahirany divay tsara mandraka ankehitriny. Aseho voninahitra Jesosy. Faly ny olona sotro divay. Fa inona ny ao ambadika? Ary dia nino azy ny mpianany. Zay fotsiny ihany. Misy zavatra be dia be mihetsiketsika be ato. Fa ny finalité, inona anazy, iny le fisainan'Andriamanitra sy fon'Andriamanitra. Mino azy ny mpianany. Zay fotsiny azy jereny. Minonareo? Okay. Zay fotsiny ny anton'iny fihetsiketsehana be iny. Zay fotsiny ny anton'iny fihetsiketsehana be iny. Alefa indray le problema rehetrarehetra, le zanakavaviny Jairo, reverinao fa tsy hainy iny zavatra iny. Fatany tsara iny, miazakazaka fanjairo tompo. Tonga avangana fa marary ny zanako fa avy tokana zao. Ho avitsika ka izy amin'io sady mitsaiko mandeha mora ihany. Efa fatany tsara fa 15h23 ho faty alaina le zaza.
izy 22 mbola misosa moramora miresaka nolahay zay ro ty fa le sasatsy mbola miresaka kely aminy aka mbola miresaka kely ahoana ay mahafinaritra zany resy lahatra ianao eto foantsika ka eto foantsika tsaiko moramora am'izay izy ny azakazaka vany ny olona laza aza manahirana mpampianatra tsony fefa maty ny zanako ozy Jesosy andao hoany fa tsisy olona zany opportunité fotsiny any zay veritsika fa grandiose zay manaitra atsika zay mampikorotana ny fotsika zay mampikorotana zay mampirediredy atsika zay mampiteniteny foana atsika inona fotsiny any opportunité fotsiny any rehefa takatra eo fanahinao zay zavatra zay dia miatana ianao miaraka amin'ny tompo tsy manam-bola opportunité fotsiny any zay daholo ny tantara rehetrarehetra raha mijery ho atsika amin'ny fomba fijery olombelona fotsiny any dia falibetsika mahita miracle falibetsika mahita zavatra mitranga rehetrarehetra ao anatin'ny baiboly dia veritsika fa tantara mahafinaritra le ohatr'izao mahafinaritra le ohatr'izao mahafinaritra le ohatr'izao mampalahelo le ohatra zao zay le réaction n'olombelona manoloana ny zavatra mitranga tonga dia eo ny eo dia mamoaka conclusion fa tsy mahita n'ilay zavatra ataon'Andriamanitra ao ambadika fa zavatra rehetra zay nataony opportunité nitomany ny vahoaka nitomany ny vehivavy ny Jerosalema mahita n'ity zanak'Andriamanitra izy moa zany tsy mino zanak'Andriamanitra fa Jesosy no hitany lehilahy tsara fanahy ny hitany tanora mbola fantony tsara mbola manana ny avenirany tsy rety izy mahafinaritra ery ampitondrainy reto tsy valahara reto anty azo fijaliana mavezatra Jesosy tsy rary loatra ty manjoa anao fa dia nahoana izy amin'io tsy hanao nininina mihitsy afa zay fotsiny ny azony tenenina reny olo reny tsy hanao nininina zany miresaka fotsiny tena tsy mety ndry ontsa ny foko maratra ny any anaty Andriamanitra o Jesosy nyresaka tany ry vehivavy ny Jerosalema aza mitomany ahy ianareo fa mitomany io anareo sy ny zanakareo fa ty zavatra zay ataoko ty opportunité fotsiny any lalam-pamonjena fotsiny any ary takatry ny sain Jesosy zany Jesosy nyresaka teo ambony azo fijaliana tsy teo ambony azo fijaliana fa tany Getsemane rehefa navesatra loatra ilay fitondrana ny fahotako sy ny fahotanao raha azo atao dia maninona moa esory amiko ity kapoka ity kanefa takatro fa raha tsy manao anty tsisy opportunité ho amin'ny famonjena aoka tsy izay sitrapoko no atao fa izay sitraka ao opportunité hatramin'ny zavatra sarotra indrindra tsy akifidy mihitsy ny zavatra zay mandalo amin'ny fiainany zanak'Andriamanitra na tsara io na ratsy na mahafinaritra io na mahasositra na mahazo inona ianao na very inona opportunité fotsiny any mahita zavatra be dia be isika ao anatin'ny baiboly rehefa miditra isika ny tantara ny asan'ny apôstôly dia mahita tsika olona mahantra zany hoe ferahana amin'Andriamanitra tsisy an'izany hoe rehefa miaraka amin'ny tompo dia tsy maintsy manan-karena non zay tiany any io tsy zany tsy maintsy zany tsy ao anaty voambolan'Andriamanitra zany tsy maintsy zany fa mifihevitra tsy fihevitrareo izy Andriamanitra ary ny lalanareo tsy mba lalako fa tao anatin'ny baiboly dia nisy olona sahirana nisy zanak'Andriamanitra sahirana misy natao hoe fiangonan'ny Jodia sahirana ary misy natao hoe fiangonan'ny Makedonia sahirana fa inona ilay fahasahiranana opportunité fotsiny any satria amin'ny alalan'ilay fahasahiranan'ireo rahalahy ireo dia manana opportunité kosa ilay rahalahy hafa aninona ampiseho fitiavana azy anome azy anolotra azy dia lasa iray ny fiangonana dia tanteraka ny tenin Jesosy hoe mba ho iray ihany izy tahaka ny maha-iray atsika fa raha samy manana fiangonana mpanana
Nao fa nahita fiangonana mpanana. Izy fampijery zany. Avaka fotsiny samy montina be, samy mendrika be. Milahatra ao atokotany au DQ5, Volkswagen Touareg farany. Na miresaka ara dia misy limite be mihitsy. Ai Jesosy. Zay fotsiny. Tsisy relation ninninna zany. Fampiahako moa eo ihany. Satria adversaire any bizina le ato miaraka manompo. Fa rehefa misokatra ohatran'izay le opportunité. Napetraka Andriamanitra mihitsy le izy. Dia inona zavatra nitranga, nanana opportunité hifanampiana amin'izay tamin'ny alalan'ny moyen teo am-pelatanany. Dia ozy izy misaotra masina ny laza, ka dia tsy nisy nalahelo tsony teo aminy. Izany hoe ilay alahelo, izay heverin'ny olona fa ozona. Sady izay moa fantrana amin'ny olona. Ozona. Ilay zavatra tsy mety, izay heverin'ny olona fa avy amin'ny devoly. Ilay zavatra ohatran'izao, ilay zavatra tahaka an'izao, kay opportunité fotsiny ho an'Andriamanitra. Atonga ilay hafa any fitiavana. Problema izay mitranga ao anatintsika, opportunité ho anay. Tonga dia zahako ny resahako. Afahako mity anao. Afahako mitondra ambavaka anao. Afahako matsiaro anao ianatrehan'Andriamanitra. Zay fotsiny ihany eo. Vitsy izay zavatra izay, sokafan'Andriamanitra ny lalana. Zay le tantara, sahirana ry zareo, tanteraka amin'ny planin'Andriamanitra, lamina ny zavatra rehetrarehetra. Amin'ny fomba tsy takatry ny sainy kitikitiany afotsiny, vita, milamina ohatrany tsy nisy le izy. Ohatran'izany mihitsy le tantaran'i Jesosy, mihetsika ny rano, tafiotra be tsisy ohatran'izany. Miakatra daholo ty rery ty ozy ny mpianatra. Foazy ny mpampianatra. Dia izao mihitsy ny tenin'ny ralahy. Tompo, maty izahay. Mihitsy ny teny hoe maty sika. Sitraka fa ny hafatesanay. Mino mihitsy afa tena nieritreritra mihitsy ny loloha. Sitraka fa ny hafatesanay. Lao azava resaka. Fantatra ry zalahy mihitsy hoe raha misy lozanjoa. Ty raha namany ohatran'ny tsy vitsika ihany ny taraiky eto. Ka aloha mitady vonjy, tompo, sitraka fa ny hafatesanay. Joro avy eo amin'izay Jesosy. Mifoy izy. Ny mpianatra amin'io miaraka aminy, sa tsy mara zany. Fa hidiran-dozy. Ohatrany hoe arakaraky ny herahana aminy ary vao mainka hidiran-dozy zany inge tantara io. Raha ny masina endry tsara zao hatrizay nisy iny. Fa vao mitsofoka ao anaty sambokely le atao hoe Jesosy, mihetsika le ranomasina. Devoly ve nanetsika ranomasina? Andriamanitra mamela ny hetsika. Indroa ry zareo nandeha ranomasina miaraka amin'ny Jesosy fa indroa mihetsika le ranomasina. Fa vitsy izay tantara izay. Tapitra le zavatra tiany atongavana fotsiny. Dia ozy izy mangeny, mitsara, dia tony ny rivotra ary kalma ranomasina. Ohatran'izany io problema antsika io. Misy zavatra tiany atongavana fotsiny eo. Le zavatra efa hitanao hoe tena raha ty zavatra manjoanay ty. Tena tsy fantatro hoe inona ny ampifahazy. Raha le ohatran'izao, tena ngamba eritaona vao milamina. Raha le zao, ngamba zao. Fa io vao vita fotsiny planin'Andriamanitra, vao tanteraka sitrapony, manginy, mitsara, vita. Ipetera ny gadra. Resaka aminao le opportunité be dia be fotsiny ataon'Andriamanitra, kilalao azy fotsiny io, ary mila manana zay fomba fijery zay, zasy ianao mandrapatanteraka izay aloha dia ity fotsika ity dia ahita faisana mihitsy zay mihitsy nafarany tamin'ny Maria, ary ny fonao ry Maria dia ho tahaka tsotrotsondrona. Zay ny tenen'le anjely. I Maria mba faly ery hoe tonga zany le anjely dia ry Maria rabaina ianao ry laina soavina ny tompo momba anao. Alleluia. Voatay amin'ny vehivavy maro ianao ary tahina ny ateraky ny kibinao. Amen. Ny zanaky ny avo indrindra ny ao anatinao izy atao hoe lehibe amin'izy rehetra. Fitahiana tsisy ohatr'izany. Taozy ny anjeliny resaka. Tsy ny anjely kay ny resaka an'izay hoe vateraka mihitsy kay Maria. Zay fotsiny teneniny anjely aro. Jereo le zavatra. Tsy ampitahoriny aloha. Zay fotsiny. Teraka tokoa ary Jesosy 7 andro natao famorana ny entina tany amin'ny tempoly. Ozy izy lay mpaminany anankiray. Io moa ny anaran'izy io zay matatidy. Simeona. Misy may.
Ozy izy ilay mpaminany anankiray resaka tamin'ny mare. Ty zasy ty ahita raharaha ianao ny amin'io. Ary fonao dia tahaka ny tsondrotsondromonao izy. Tena eo mare izy hoay. Ka izany ty miaraka amin'ny Jesosy. Ka izany ty miaraka amin'ny Jesosy fa tsy fitahiana foana. Tsy lany ny eo tonga fa mahita raharaha. Satria manino tsika natao anao ny sitrapon'Andriamanitra. Fitaovantsika tanteraka amin'ny planin'Andriamanitra. Dia mila manana ny fisainan'Andriamanitra tsika. Dia milamina fotsika. Amen. Fa raha vao tsy azontsika izay dia mikorotana eo. Ozy aty hoe Petera any amin'ny prison. Malmené mihitsy. Fa inona ny tanjon'Andriamanitra ao anatin'izy? Ilay fampiraisana amin'ny fiangonana foana. Fa rehefa ngady Petera kay opportunité fotsiny ihany ho an'ny fiangonana iarahana mivavaka ilay manjo amin'ny Petera. Dia lasa izy menakava mifampivavaka, lasa izy menakava mifampitatana. Amin'ingy le toe-posi-toe-panangy amin'io mbola misy tsy mandeha amin'izay loany. Eritrereto hoe vavaka ho amin'ny Petera, miara vavaka zany raha lazitraka nataontsika vavaka ho amin'ny Petera. Misy milaza amin'izay pastera ao Petera, manginonao fa mbola vavaka ho azy zay. Amin'ny anaran'i Jesosy, ao a Petera mandondona, aza miretirety fa ndraso aloha mbola mivavaka izay fa rehefa avy eo miresaka. Zany ny toe-pon'ilay olona. Fa ny planin'Andriamanitra efa tanteraka, fa misy firaisapo ao aloha, amin'ny manaraka indray tezaina ny tsifinoana. Ao Petera ao ambadika. Mivao azy ny gada rehetra. Jerenao, tsinitsinina mihitsy problemantsika io. Tsinitsinina ny zavatra mitranga. Fa opportunité ho an'Andriamanitra. Dia rehefa voarainao izay, dia milamina fona amin'izay hitondrany ianao. Dia hozy ianao Jesosy mihazona ny fiainako. Tanao ampaherezana anao zany ampatonga anao tsy ho avelively izao tontolo izao fisainanao. Tsy ho avelively izao tontolo izao ny fona. Anome anao karazana solution izao tontolo izao izay ho ala impanahy anao anao izany. Nisy fotoana izay accidenté tamin'ny tomobile dia hozy izy ny namako tamin'izany fotoana izany. Vao converti tamin'izany. Tsy tatitiko. Ohatra nisy nanjo foana zany le tobile 205 kg zay ny tobile anay. Dia zao ny tenin'ilay namako. Zao lazaiko Allah. Alohan'ny engana tamin'izany mbola kely zany 17 ans tanoana. Alohan'ny engana mivitana toka gaz dia raha toka gaz le pneu 4 ireo. Atonga io dia milamina ny anay natao an'izany tsisy olana. Ohatra lasa kely any ny saina nanidina hoe ahoana zany zavatra. Tsy avaliko moa ngiary. Fa eniko hoe hitanao rehefa tsy takatra le fomba fitantanan'Andriamanitra, alay-panahy ianao ny amin'izany zavatra. Fa rehefa fantatrao fitondran'Andriamanitra, tsy mila za misaotra betsaka ny amin'ny torohevitra, fa tsy mandaitra ty aminay izany. Jesosy mihazona ny fiainana io tsy matahotra. Isy olona ny mitorohevitra anao, zao aly lazaiko anao, sady olona rehefa andresy lahatra pipi maso zay, zao lazaiko anao. Zaza nefa nanandrana be dia be, tena zay tsy nalehako manenina, fa ihanina, tena spécialiste en délivrance, tena spécialiste en fandravana sakany, tena zao e. Fa ho alay-panahy ianao rehefa tsy azonao zany resaka lazaiko zany. Fa rehefa azonao zany resaka lazaiko tena misaotra anao ny amin'izany. Fa atao anatiko atao misy Jesosy velona. Jesosy velona ao anatinao ko zao manjo anao, zao manjo azy satria misy planiny ao ambadika. Za tsy manana fisalasalana ny amin'izany. Jereo tsara le fijoroana, jereo tsara le fizirizirina, jereo tsara le fatokina. Za tsy manana fisalasalana ny amin'izany. Fa Jesosy mihazona an'io fiainako io, na heverinao fa zao no natonga an'io, na heverinao fa zao no natonga an'io, Jesosy no mihazona an'io. Jesosy mahatateraka an'io, misy plan tsy takatry ny saiko ao ambadika. Fa za miaraka amin'ny tempo amin'ny foko, ary miaraka amin'ny rona amin'ny saiko. Zany natonga ny Joshua sy Kaleba nankasitrahana, satria Joshua sy Kaleba samy tsy mahalala ihany koa amin'ny planin'Andriamanitra. Samy tsy mahafantatra hoe inona ary ty ataon'i Jehovah ty rahalahy dia tsy fantatro aloha fa zao ny fantatro izy mitondra fiainantsika. Samy miditra dia miara-mahitsy, zay le l'homme qui regarde ce qui frappe les yeux, ny folo lahy mijery. Ngeza be le mponinao ankanany, ary lay tany kanana dia
tany izay mitelona an'izay monina ho aminy ho fatsika fa andao hiverina any Egypta satria lehilahy mijery hitany maso fa Jesosy Kaleba matoky fotsiny fitondran'Andriamanitra tsy haindry zareo raha tena hiditra tokoa izy dia ahita loza tsy haindry zareo ny zavatra hidirany ao na tena ahomby tokoa na tsy ahomby fa ny fatanosy Jehovah hoe miditra ao tsika hanina ao atsika ireo eritreretinao ny adversaire bokona be ianao skill kely dia izy ianao mijery an'ilay adversaire hanina ao anay ianao Jehovah hanina ao anay ianao finoana vaizy zany nefa ianao amin'io raha raisiny amin'ny tendana ohatra azy zay fotsiny tonga dia misoika tokana tsy indroa akory vita fa ozy Jesosy Kaleba hanina ao anay ireo izay manana fomba fijerin'Andriamanitra izay manana fisainan'Andriamanitra satria izahay zanak'Andriamanitra takizay ihany koa ianao aza matahotra izay zavatra mitranga aza manasa mangovitra tsisy ninina azony olona atao atsika aparezy kely ilay namanao tsisy ninina azony olona atao atsika hoe amen taontsika hitsangana hivavaka dia resaka amin'ny tompo ankehitriny opportunité daholo dia avelantsika izay sitrapon'ny raintsika ho tanteraka izay fotsiny ihany samy manokatra vavany ankehitriny dia samy miresaka amin'ny tompo raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotovoka